Fifaliana indray no iarahantsika indray amin'izao fotoana izao a. Tonga amin'ny fampianarana antsika, fampianarana lalana faefatra hoe maninona no niova ny anaran'i Yehosoa dia toizantsika mihitsy hoe ho lasa Jesosy. Izay zany ny tena izy zany izay hoe ao anatin'ny soratra masina anatin'ny baiboly zany naninona zany ny lasa Jesosy ny ao a fa tsy Yehosoa. Dia ny fanazavana izay mihitsy no meka antsika hoe satria efa haintsika tsara ohatrany izay fampianarana anankitelo ianareo izay fa tena nanome fampianaran-diso mihitsy ilay Jesosy na Jesoa na ihany koa ilay Jehova sy Avea nampianatra zavatra diso mihitsy. Dia izay no zavaina amintsika hoe inona ny antony nahatonga an'io anaran'io tafaova aloha, ny anaran'ny Yahva lasa niova hoe Jehova na Yahve, ny anaran'ny Yehosoa lasa hoe Jesosy na Jesoa na Jesu na Jesasa. Androany indray tsika niaraka hijery an'izay fanazavana izay hoe inona no antony nahatonga an'izay. Dia voalohany indrindra aloha zany ho jerevantsika araka ny soratra masina tokoa hoe ao azaveko amin'ny ankapobeny zany vokatry ny fahatezeran'ny dada Yahva, satria tena tsy niraharaha mihitsy reto zanak'Israely fa Israely eto fa nandika ny didin'Andriamanitra io foana ary tsy niraharaha mihitsy ny a dia tonga niozina ny dada Yahva ary nanomboka tamin'izay a dia rehefa nilatsaka retozina reto a dia nanomboka tena tsisy famonjena azo ny tononona intsony a tao amin'ny tanin'ny Israelianina, tsisy famonjena azo ny tononona intsony a tao amin'ny tanin'ny Israelianina zany a. Ka rehefa tsy nisy rehefa tsy azo ny tononona tao intsony ny famonjena, ny anaran'ny dada Yahva nefa ny famonjena, ny anaran'ny Yehosoa nefa ny famonjena, dia rehefa navoaka an'Andriamanitra ilay tena tsy misy famonjena intsony eto a dia mazava ho azy taorianan'izay a foana ny anaran'ny dada Yahva izay mitondra famonjena ary rava ny anaran'ny Yehosoa totika hatrany amin'ny apôstôly a tsy afaka mipetaka ao Israela intsony ny famonjena ary izay no nahatonga ny hoe maty hatramin'ny azo oliva roa rehefa ho tonga ao ry zareo a efa ano izy zany. Ka raha vao manomboka mandeha ny asandreo dia maty ho azy eo hoe vonondreny koa rehefa avy eo a araka ny soratra masina zany. Izany hoe toerana mamonan'Andriamanitra io Israely any io zany azo tsy amin'ny tena izao a no niozina nahazo anazy tamin'ny dada Yahva. Izay ary le ho azavaintsika amin'ny fampianarana hoe noho ny amin'izay antony izay a satria tsy afaka nytonona atao intsony anaran'Andriamanitra ray dia mazava ho azy satria mitondra famonjena, tsy afaka nytonona atao intsony anaran'ny Yehosoa satria mitondra famonjena. Porofon'izany maty hatrany amin'ny apôstôly dia maty hatrany amin'ny azo oliva roa izay ho avy ao dia izao novain'iretsy amin'izay ny anarana ny dikan'izay, novain'le hafa firenena satria tsitsy niarontsony le anarana dia novain'ny hafa firenena. Ka raha tokony anarana Yehosoa manafaka amin'ny fahotanany ao a dia Jesosy mampiditra fahotanan'ny olona no tafiditra ao ary Jesosy mahatonga ny olona hiara-miasa amin'ny devoly ary Jesosy mahatonga ny olona ho tafakamana amin'ny devoly na Jésus tafaraka amin'ny diabla tsy sahala amin'izay sy maro samihafa. Dao rahantsika ny fanaporofona manaraka indray tsika ry amin'ny tablerie ny antony nahatonga an'izay rehetra izay miteny hoe teknisany efa sokafy amin'izay fa mbola nomana kely aro aiza misy teo hojerevantsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra arikatra amin'ny bokyny mpaminany voalohany a Isaya toko fahaenina andiny fahasivika hatramin'ny 1 jerevantsika Isaia 6:11 ty zany niozina voalohany indrindra avy any amin'ny dada Yahva hoe noho ny amin'ny aleontsika aloha maky any Jeremia ty a le teny dada Yahva hoe tezitra izy a dia nandefa niozina amin'izay nakany amin'ny Israelianina. Isaia toko fahafino izy 5:20 azo efa kelikely ato zany ty ny antony nanomboana an'le izy. Jeremia Jeremia 25 a manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo a ka hatrany amin'ny andininy raiky ambin'ny folo eny zay misy Jeremia toko fahadimy-roapolo manomboka amin'ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo eo. Jeremia 25:3 Jeremia 25:3 jusqu'à hatrany amin'ny 11 zany no vakitsika arakaraka an'izay hitantsika anazy eo zany zay. Eno nge efa nanomboka taty zany io atezeran'ny dada Yahva io no nandeha hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josias zanak'i Amona mpanjakan'ny Joda ka mandrak'Androany dia mandritra ny 323 taona zao a no nahatongavany tenin'ny Yahva tamiko ary lazaiko taminareo
eny ny fomaraina koa ka nylaza nefa tsy ny ainonareo anio tena tsy miaino ny teny io Andriamanitra io misy zay nampitondrana nisy Jeremia mpaminany zany zanak'Israely zay ny tena resany eto de tezitra be moa zany Jeremia hoe tena tsy miraha mihitsy zany venareo ary avana niraka ny mpaminany ny mpanompony rehetra ho any aminareo eny ny fomarainako izy ka naniraka nefa tsy nety ny ainonareo naniraka foana zany hoe Andriamanitra io hoe mameno ny tenin'Andriamanitra teny avanareo fa ompiteny angenareo rehefa tsy haino de ahoana teniny ny fomarainako izy ka naniraka nefa tsy ny ainonareo na nangilatsofina iaino ka manao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo ka asy amin'ny ratsy foananareo ka de onany amin'ny tany zay efa nomeny avanareo any Israely io sy ny razanareo atzaiko mandrakizay andininy fahenina ary aza manaraka Andriamanitra ka fanompo azy siankoka eo anatreny ary aza mampahatezitra mihitsy ny amin'ny asan'ny tananareo efa misy atezerana be mandeha mihitsy zany eto noho ny amin'ny ataony zanak'Israely fandrao tonga loza aminareo ao fa tena mpididozana zany efa manao adalana eo amiko nareo efa nanome avertissement zany io dada Iava io efa ela mihitsiny de vaketrika indray amin'ny andininy fahafito nefa tsy ny haino anareo hoy Iava mba hampatezeranareo amin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza fo maika nakasika mihitsy nareo am'izay ataonareo io zany tena tsy fonao mio dada Iava io rehefa tena izy de tokony arahana de rehefa tsy miteny anao de ho faizany am'izay ohatra sy ady any ampianatra hoe aza mitandrana didy folo fa tsy izy io mialahy ianao ka eto zany tsika nahita an'le tenin'Andriamanitra hoe nozolon'Andriamanitra zanak'Israely tsy misy famonjena intsony de nefa tsy ny hainao nareo mba hampatezernareo tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza koa zao lazay ny Ava tompony maro noho ny tsy nainonareo ny teniko dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna mpanompoka hoy Ava ary hoentiko amely ty tany ty sy ny mponeto mba amreto firenena manodidina rehetrarehetra izy de ho aringako tokoa ireo ka ho ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay andininy fahafolo ary atsahatra eo aminy feo mifana sy ny feo miravoravo tena rava tanteraka mihitsy zany de ny feony mpampakatra sy ny feony ampakarana noho ny am'le hoe nanao tsinitsinina ny Israelianina n'lay didiny mena azy any zareo manokana mantsy fa tsy diranao fa raha ianao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina no miditra ao de mpanota ianao de anao ndray lasa aripaka makany amin'ny elo koa ary atsahatra ho aminy ny feo mifana sy ny feo miravoravo de ny feony mpampakatra sy ny feony ampakarana ny feony vaty fikisoam-bary sy ny fahazavany jiro ary ty tany andiny faraika ambiny folo Jeremia 25:3 ka amin'ny 11 ary ty tany rehetrety de olo foana sy olao ary ireto firenena rehetrareto anompony mpanjakany Babilôna 70 taona tsany de andevozina sy fahorinana nazo azy zany tezitra dada Iava de nanomboka nandeha am'izay hoe ompiteako nareo tsy nijanona teo any nefany fo jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra araka le lazaiko teo hoe aiza moa izy eo ndretsika aloha ikaraka an'izay teny zay aloha Isaia 9:9 sy ny faraika ambiny folo Isaia 9:9 nanaraka am'izay ny tenin'Andriamanitra taorianan'iny ary miloza mahatsiravina am'izay nazo zanaky Israely taorianan'izay teny zay toy ny zao miraraka talohan'izany efa nisy antoteny ty moa zany teny izy ary niatra tateoriny ary hoy izy ty am'izay ny teny mpaminany Isaia efa teny efa avertissemantany aloha tany daholo mandehana ka lazao am'ty fireneny ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany nareo nefa aza mahalala zay efa hatezerana zany mandrenesa fa aza mahalala efa ratsy be nge zany mijereva mandrakariva ianareo nefa aza mahafantatra ane jery ihany masy fa tsisy nina fantatrinareo ataovy adala ny fony ty fireneny ty ary ataovy ladalovina ny sofiny ary ataovy mikipy ny masiny any ataovy tena ladalovina ny sofiny ataovy adala ny fony ataovy mikipy ny masiny zany hoe Andriamanitra efa tena tezitra hoe tsy ataoko mahita nininina ntsony nareo ny dikan'izany zay ny zava-doza amio Andriamanitra io rehefa tezitra fo mioko anareo zay efa mihaino sy mandray ao tokantrano fa tena maizina ny lalakala ianao de no miainao anatin'ny fahotana ny olona miainao anatin'ny fahotana zany ke mitebiteby foana fahoriana sy tebiteby lalandava ty mikipy ny masony adala ny fony ladalovina ny sofiny inona tsomo zany tsy fahoriana lalakala iana de ndao ary zany atao hoe tena aizina sy tena fahoriana fandrao mahita ny masony ka mandre ny sofiny de alala ny fony de bebaka izy ka ho sitrana eto zany ty Andriamanitra hoe
tsy afaka mibebaka ntsony izy ary tsy azo tranona intsony ka noho zany ataovy adaly izy ataovy tsy mandrehy sofiny ataovy jamba masony de sady tsy afaka mibebaka izy tsy ho sitrana aleo izy tsy atao mandrehy ntsony de tsy atao mahita ntsony de am'izay izy tsy afaka mibebaka de am'izay izy tsy afaka sitrana ozona ge zany noho ny amizy tsy afaka mibebaka nefa ny anarany dada iavà mihitsy le hoe zay miantso anarany dada iavà no ino moa le ovonjeny donc avejevantsika zay ten'andriamanitra zay somary jerevana kely o teknisianina azokely hoe kiaraka kely an'izay teny zay hoe zay miantso anarany avà no ovonjeny zay moa zay teny zay azo aloha hijerikely zay vetivety ho atsika ty atokantrano zay misy nitiny zay miantso anarany tompo somary jerikely an'izay tsy ozy kely vetivety fa kiaraka kely an'izay vetivety tsika miandry daolinareo mandra-pahitatsika an'izay mba am'izay de voaray daholo le toko sy ny dindritra joel firy izy dasokely vetivety tena sy tadidiko ntsony joel toko fahatelo andiny vadimy zay nojerevantsika zany joel toko fahatelo andiny vadimy joel toko fahatelo andiny vadimy sady ataontsika milamina tsara mihitsy ny tia fa tsisy mamaika atsika mihitsy de am'izay hitareo tsara fa tena mizotra tsara akaraka ny tohizy tia izy tia joel toko fahatelo andiny vadimy ary nazovy ny antso ny narany avà de ho afa mandositra matoa zany afa mandositra zany de afaka miloza ny dikan'izany afaka mifahoriana afaka mifangirifirina zay zany hoe zay miantso naranyio andriamanitra iray avà io zany de afaka mandositra afaka miloza afaka mifahoriana zay ny tsendriko tsara ka eto zany nefany tsy mahazo ny famonjena intsony zanak'israely araka le isy toko fahenina andiny fahasivika hatramin'raika ambin'ny folo teo tsy asiana famonjena tsy omena fibebahana tsy afaka mahazo ny atsaran'andriamanitra intsony mahazava ho azy zany fa lay anarana mihitsy ny tsy azo tononona intsony satria ny anarany dada iavà ahafana mandositra ny aretina ahafana mandositra ny loza zay le hoe nazovy miantso ny anarany avà de afa mandositra izy noho izany zany na izy aniza zany miantso ny anarany de afa mandositra rehefa tsy afaka miantso ny anaranao zany de ho avy ny loza ka tena tonga tokoa raha loza fa tsy afaka niantso ny anarany tokoa ny zanak'israely nanomboka teo tsy afaka nantsona anarany dada iavà noho ny am'le ozona nahazo teo ary satria le hoe zay miantso ny anarany dada iavà no afa mandositra de tsy afaka niantso ny anarany koa satria mba tsy ho afa mandositra de nanomboka foana io anarana io ka zay niantso ny anarana indray raha ny fahita ty orina donc avaka atsika am'izay kiaraka kendretsika aloha teknisiana mikasika any am'izay rehetrarehetra zay ovakitsika ary ame jeremia 82 ndray mba ho jerevantsika kely zay teny zay loha jeremia 82 hoe inona indray moa zany zao no tenentsika ato amin'ity toko sy andiny ty ho atsika rehetra ny atokantrano any jeremia toko fefatra andiny faharoa mbola loza ihany ty jeremia 82 eno nge ny ten'andriamanitra fa adala ny oloko izao tsy mba fatany zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana raha ny anao ratsy de endry izy
farainanao tsara kosa tsy fantany efa lasa dala am'izay le olona de tsy mahafantatra an'andriamanitra ntsony efa lasa dala ozy izy ny olo koa zao tsy mba fantantsony tsy nisy mahafantatra an'andriamanitra ntsony ny zanak'Israely tena ny atratany mihitsy le ten'andriamanitra hoe ataovy adala ny sofiny tsy hahafantatra ntsony ny fibebahana izy ko dada iavany ny fibebahany satria dada iavany nanome ny fibebahany no ny amin'ny osoazy nalefany de fibebahana izy satria niainga avy any aminy ny fanekena ny fibebahana ka rehefa dada iavany tsy azo antsony antsony anarany a rava ny fibebahana ny dikan'izay zava-dosa tsy rehefa tsika indray ny ten'andriamanitra manaraka ty mazava-be le teny Jeremia teo a aza indray tsika aloha kiaraka ny anakare manaraka indray aloha araka ny ten'andriamanitra rehefa tsika indray a ao amin'ny bokyny Isaia 64:5-6 jerevantsika indray zay teny zay Isaia 64:5-6 hoe tena tsisy miantso narany dada iavantsony ny olona tena foana Isaia 64:5-6 jerindray tsika Isaia 64:5-6 zany fa samy efa tahaka ny olony maloto zay rehetrarehetra zay ary le resaka zay mivadika tena olony maloto am'izay ny israelianina ary tahaka ny lamba miosondrany fahamariana rehetrarehetra tena efa tsisy fahamariana ntsony dikan'izay lamba miosondra tena faratsiana fadalana tsy isotra zany ty atsika le teny malazo tahaka ny ravina izay rehetrarehetra ary mieloka mipoka any tahaka ny rivotra tena feno eloka malazo daholo izy rehetrarehetra zany tsy misy miantso ny anaranao io le izy io tsy afaka miantso ny aran-dada iavantsony tsy misy miantso ny anaranao tsony na mifoy ifikitra aminao tsy afaka miantso ny anarany ary raha ny fo maraina mba hifikitra aminazy tsy azo atao tsony ny lozany dada iavany zanak'Israely ny anarany aza tsy azo nantsonina ntsony hoe vakitsika tsara ty aiza misy teo 5 tsy misy miantso ny anaranao intsony io tena foana teo mba avany zanak'Israely ny fiantsony anarany dada iavany ina ny antony fa efa nanafina nytavanao taminay ianao ka de nandevina anay noho ny eloko anay noho ny amin'ny eloko any zanak'Israely a na afenin'andriamanitra am'izay ny tahony a tsy misy afaka niantso an'le anarana ntsony a maty ny zanak'Israely zay ny loza tena vokatra izay hoe rehefa naditra ny zanak'Israely izy ihany ny tady loza tapahany dada iavany fifandraisana tsisy ny famonjena ianao koa milaza marina aminao fa miavina vono ihany ianao fa ho tapahana tahako anio koa ny lalanao a de tsy ahitan'io andriamanitra io tsynao rehefa miavinavina io zao ny antony natonga ny hoe tsy nesoro ny olona tao ny narany Ehosoa le manala ny fahotana satria zany Ehosoa zany de tena manala ny fahotana fa zay moa jerevantsika zay hoe io andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota efa hitantsika teo moa zany zay tsy mihaino ny mpanota izy ny mpanota moa alefa makany amin'ny elo le andriamanitra natsoinao Jesosy Jesoa Zezo ny karazany io a nampanotanao Jésus Jesus nampanotanao mieritrereta ianao e zao le anazavanana hoe nanina ny ala teo anarana io tsy misy miantso ny naranao intsony na mifo mareniky ifikitra aminao fa nafeninao ny tavanao taminay satria ka nandevanay ianao noho ny amin'ny eloka anay ny zanak'Israely tena foana le anarana dikan'izay inona ny sary nisy tokoa taorianany zany a ndraiky jerevantsika indray ty ten'andriamanitra ty raha ijerentsika ny amin'ny zanak'Israely ao amin'ny Isaia Amosa 4:9-7 Amosa 4:9-7 ka hatramin'ny 10 jerevantsika indray tia ny pratika anio am'izay a loza ho any zanak'Israely niatra tamy mihitsy ny ty loza ty Amosa 4:9-7 ka hatramin'ny 11 vavakitsika indray ty ara-ny pratika le loza nandray nazo ny Israely raha izy folo lahy sisa reo an-trano iray de samofaty ireo zany re misy olona folo zany anatin'ny trano rey ka folo lahy de maty eo daholo reo ary ny avan'izay maty na izay mandevina azy de ambeta azy ka hitondra ny faty ala ao an-trano any hoe tena mivoaka zany le faty de hiteny am'izay ao anatin'ny trano hoe mbola misy ihany va ato aminao de antaindrane zany le ao an-trano mbola misy ihany vi ao de hoy izy tapitra de hovaliana hoe mangina re fa tsy tokony hotenenina ny anarany ava efa tsy mety tsony zany manoro ny anarany ava efa samy mataotra fa raha voantso ny anarany dada iava maty ny olona ny dikan'izay mamono am'izay io andriamanitra io raha narana toko mitondra famonjena sy fanavotana zany a hoe ho afa mandositra ny olona araka le hitantsika tary amin'ny Joel 3:7 iny
asa mamono indray ny afaran'le anarana hoe zay miantso ny anarana indray ty ny maty. Zay zany ny afaran'le olona ny miantso ny anarana io Andriamanitra io a dia tsy nisy samy miantso ntsony le anarana. Le anarana tsy afaka mipetraka atao Israela intsony ny famonjena. Dia ninomboka teo zany le hoe satria maty zay rehetra miantso ny anarana dia tsy nety nipetraka atao Israela intsony ny famonjena. Tsy afaka natsonatsony anarana dada Iava dia teona tonga n'le anarana hoe Adonay. Adonay n'le antsony Israeliana hoe Adonay dia nalain'le olombelona rehetra mpitondra fihavaana ataony hoe ny tompo. Raha ty Madagasikara dia nataony ny tompo any amin'ny tany any andafy any dia nataony hoe Seigneur. Zay ary amin'ny hafa moa zany dia nataony hoe Lord ohatra amin'izay nanovanova azy zany. Zay natonga an'izany rehetra zany. Ka izany rehetra zany no porofo amintsika hoe tena foana atao Israela marina le anarana dia zay natonga le anarana hiavatsy nazo natsona dia nataon'zareo hoe Adonay rehefa avy eo. Dia ny sasandray moa le tsy mandinika dia le Yahvany no vainy hoe Yahovah, Yahoshua, fa mbola mitandrina didifolo foana ry akekery. Zany foana ny afatahana hoe tsisy fampianarana marina zany fa pitsiloko daholo le rehetratra reny. Zay no mahatonga ny ambassadeur ny Soa ziady any raha ny dada Yahva sy Yahoshua akety aminareo ilaza ny teny maran'ireo hoe ity ny famariana. Ary mariko fa zay miaraka amin'ny ziady ambassadeur ny Soa afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony zay le qualité ny Andriamanitra ampianariko anareo moa zany rehefa avy eo. Rehefa tsy afaka nantsonantsony anarany dada Yahva dia novaina Adonay dia mazava ho azy nanahoana indray ny amin'le zanaka. Koa satria moa le zanaka tena mitondra ny famonjena. Zany lehilahy zany itoriana famelan-keloka normal maty koa izy. Normal zany hoe zay mitondra famonjena ao Israela dia maty. Oke vakitsika ny teny Andriamanitra fa zany lehilahy zany itoriana famelan-keloka amin'ireo asan'ny apôstôly toko 10 vakitsika indray aloha zay. Dia evatsika indray zay teknisianina asan'ny apôstôly 10 dia ny andininy fa (43-44) asan'ny apôstôly 10 (43-44). Izy no ambaran'ny mpamina ny rehetra fa amin'ny anarany no azahoany zay rehetra mino azy famelan-keloka zay. Zany hoe ny anaran'ity zanak'Andriamanitra ty koa zany mitondra famelan-keloka normal maty koa le izy. Zany hoe zay anarana mitondra famonjena zany potika daholo zay mitondra an'izay. Ianaran'ny dada Eva moa zany dia efa potika tsy azo nitononona niova Adonay. Ianaran'ilay zanak'Andriamanitra mitondra famonjena tande ny vonoana. Zay le Yahoshua tena izy ny vonoany zareo. Ary tsy misy anarana hafa eto ambany lanitra azahoantsika famonjena afa-tsy anaran'ny Yahoshua io. Zany hoe zany dia lazantsika fa tena mitondra famonjena io anarana io. Ka raha vao zahatra mitondra famonjena dia maty dia zay nahafaty ny anaran'ny Yahoshua le tena marina. Dia ozy nareo hoe maninona tsy hita ao anatin'ny baiboly ilay anarana Yahoshua fa Jesosy ange niona Jesu e. Dia zay ny valiny satria noho ny amin'ilay anarana mitondra famonjena dia tsy maintsy maty porofon'izany ny apôstôly kinka maty maty hatrany amin'ny apôstôly. Hitantsika tsara ny apôstôly nitondra ny famonjena nitory an'ny Yahoshua famonjena dia Jaona dia gadra tany amin'ny nosy Patmo. Oke avakantsika rika hatramin'ny Apokalipsy toko 1 dia andininy fa 7. Ino tsara Apokalipsy 9. Izao Jaona rahalanareo sy namanareo tamin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana tao amin'ny Yahoshua dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Yahoshua. Vokatry ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Yahoshua dia nigadaina ny apôstôly. Tatsika eto ny apôstôly Jaona io nigadra io tany amin'ny nosy Patmo izy. Izany hoe nizaniza mitondra ny famonjena eo Israela maty daholo. Dia io izy io. Ka izay sary zay dia hitantsika tokoa tamin'ny apôstôly fa rehefa nampianatra n'io anaran'io ny apôstôly dia nivonoana asan'ny apôstôly toko 4 asan'ny apôstôly toko 4 andininy fa 18 sy 19 angambany izay 18 sy 19 asan'ny apôstôly 4 18 19. Ary niantso azy izy ka nandrara tsy hiteny nampianatra mianaran'ny Yahoshua tsony. Eo ary izy io. Norarana ny apôstôly tsy hanonona zany anarana zany tsony nampianatra amin'izany anarana zany. Zay le hoe tena tsy mety ao Israely io sary io. Ka zay miantso an'io anaran'ny Yahoshua dia nivonoana daholo.
zay mihitsy n izy ianareo ntsika jereny asan'ny apôstôly 540 asan'ny apôstôly mbola avaketsika indreny 5:40 ino zany ankety asan'ny apôstôly 5:40 dia nanaiky azy izy ary rehefa niantsony apôstôly izy dia mikapoka azy sady nandraraha tsy teny narany oso antsony ary tena de fazana de avertissement farany nefany tena nikapohany zareo mihitsy io lehilahy lehibe io vonono zareo ary faramotapitra maty ny apôstôly tena nandaitra tao am'le tany Israely hoe tsy misy famonjena ntsony eto de maty le anarana tsy azony Israely ny famonjena tsy azony tonono narany dada Iava tsy afaka nipetraka narany Ahosoa rehefa tsy afaka mipetraka narany Ahosoa maty ny apôstôly nararotin'ny greka sy ny romanina am'izay novainy anarana hoe jesosy ny tao na hoe jesosy moa tamy voalohany jesosy ny dikan'izany amy teny raha dikany hafa firenena de zay jesosy zay ny lasa hoe jesosy lasa hoe jezo lasa hoe jesoa lasa hoe jesosy lasa hoe jésus lasa hoe jizasy ny avarany izy nainga avy am'teny hoe jezoisy daholo izy hoe jesosy de rehefa niala zay anarany Ahosoa zay satria tena hoe tsy afaka mipetraka ntsony de nongotany zareo tsy afaka mipetraka tsy vonoany apôstôly tsy afaka mipetraka tsy vonoany Ahosoa dia nosoloany grika sy romanina zay no mahatonga ny hoe nisoatra masina ny testamenta vaovao de nadika avy am'ny teny grika ka raha vao nadika avy am'ny teny grika de anarana grika ny napetrany ao jésus ny napetrany tao na hoe jesosy na jeso na zezo nanomboka teo de niala anarany Ahosoa ary rehefa niala anarany Ahosoa de novaina jesosy jesoa de io nareo mivadika mpanota io nefa ny tenin'Andriamanitra le zanak'Andriamanitra marina de miteny hoe tia ny mamarina ny Ahosoa zao ny teneniny aza manota intsony zay le tena vrai Ahosoa zay na le teny Ahosoa tena marina de compareo am'izay nge le ataony jesosy jesoa na jésus jizasy fa jésus jizasy na jesosy jesoa de miara milaza fa tsy maintsy mpanota satria olombelona ololanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy tafotoana de tsy maintsy manota nefa ny tenyle zanak'Andriamanitra tena marina teo hoe Ahosoa ny tena anarany tandefa meko moa le anarany satria zay le izy zao ny ataony tsy manota intsony zay miaraka aminy zay zany tena original ny soratra tato Ahosoa tany ty baiboly ty saingy noho ny am'le hoe nisan'zay olana zay ampitena le anarana de nararotany zareo grika sy romanina novaina nataony hoe jesosy fa ny original Ahosoa porofon'zany na jesosy tsy mety mahafaka ny fahotana ary mampiditra fahotana foana mandraka androany tsy misy afaka fahotana zay miaraka aminy nefa vakina ny tenyle zanak'Andriamanitra Ahosoa Jaona toko 5 andin'ny 720 vakeo nge ny teniny zao ny teniny zao le tenyle zanak'Andriamanitra tena marina ry anaran'izy io Ahosoa ary ato am'ty fanjakana masina misy an'zay adyaty tena miaritra ato mihitsy zany zavatra zany hoe tsy mahay manota izay enoge rehefa afaky zany de hitany Ahosoa teo kianja ny tempolo raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fa andreo anjonao zay raha tsy no teo tsindritsika tsara efa sitrany ianao ka aza manota intsony fa andreo manjonao zay raha tsy no teo lay tena zanak'Andriamanitra tena marina zany zay teo hoe Ahosoa ny anarany de miteny mihitsy fa tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy ato amin'ny Ahosoa toriny zay adiareny no etanao zay eto am'ty planeta tera ty tsy miexiste am'ty planeta tera ty zany toerany hoe tsy fahotana zany naiza naiza fivavahana naiza naiza toerana am'ty tany ty de mpanota daholo ny olona rehefa ny amiafina izy de mpanota fa mody masina izy mody tsy manao ratsy zany nateo olombelona kely ratsy ianareo fa ny atao amin'ny fanjakana masina misy an'zay ady arery any misy an'zany hoe olona tsy mahay manota intsony zany ary tena samy seho sehitra eo masony zao tontolo zao mihitsiny fa tena tsy mahay manao ratsy ary tsy mahay manota intsony zany ny eo amin'ny Ahosoa asiana ratsy izay ny misy fa zay tsy manisy ratsy olona zany mihitsy sanaty aminay zany tsy mahay manao an'zany zay raha izay hoe tsy mahay manota intsony aza manota intsony izy le zanak'Andriamanitra nefa nareo miaraka am' jesosy jésus jizasa manota foana nareo zay ny pro fa tsy izy io jesosy nareo io tsy izy io jésus nareo io tsy izy io jizasy nareo io tsy izy io jeso nareo io samy tsy izy io raha izay atsy afaka mamaly an'zany reo fa zatra marina nge zany fa naporofona faharoa Jaona toko 9
andin'ny faraky ambin'ny folo zao daholo ny teny io zanak'andriamanitra io eno inge rehefa iona tamin'le vehivavy janky izy de ozy lay de tsisy nanameriko anazy tsony ny olona satria ozy aosoa zay tsy nanota taminareo nao ketora bato an'ity vehivavy janka ty satria netiny iny mo netiny jiosina keo aminy ny fariseo teo aminy hoe ahoana ny hevitrao fa ty vehivavy ty de azony jangatsanga de araka lalàna io tokony toram-bato fa hoana ny hevitrao de ty ny teny Yehosoa ary Yehosoa taminy ary le vehivavy tsy misy tompoko de namaly Yehosoa za koa de tsy manameloko anao mandehana fa am'izao sisy izao aza manota intsony mahazavabe io teny io ataoko ngeda be mihitsy aza manota intsony ary am'izao sisy zao de aza manota intsony ahoana nefa ianao mbola mpanota foana mandraka zao fa iza io miaraka aminao io zay le vokatra le didi folo tsy le Andriamanitra tsy izy arahanao Andriamanitra tsy izy nanararoatra ny zava-misy taona teny soratra masina de io nao tsisy afaka ny fahotana io laza ny vavanao fa tsy maintsy manota nefa izay mpanota ngeka avy any amin'ny devoly vakitsika avertissement ho anao izay mpanota de avy any amin'ny devoly Jaona voalohany de mieritrretanao ny dikan'izay Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahavalo enao nge ty teny ty izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatrany voalohany din'io zany tenanao ianao zay milaza fampanota io avy any amin'izy ianao nefa lay Jesosy na Jesoa arahanao ny Andriamanitra fa zay atomponao any tsy mahafaka anao ny fahotana ary zany ny tsy mahizy andreo rehetrarehetra reo fa le Andriamanitra tena vrai marko izy ny fitenenareo anazy lay tena réel de zao ny teniny hoe aza manota intsony avetsika vakina mihitsy aiza moiny Jaona 8:11 de petakitsika tsara ty teny ty hoe 8:11 ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony io ny teny le zanak'Andriamanitra tamin'le vehivavy janka le Andriamanitra tena marina zany de nametraka ny teny hoe aza manota intsony de le Andriamanitra tsy izy kosa amin'ny teny hoe manota fa amin'ny maha olombelonao tsy maintsy manota ianao zany ny matsizy an'iny fa mpiara-miasa amin'ny devoly izy mampanota olona satria zay mpanota de avy any amin'ny devoly de zay ny mahizy any Yehosoa satria ny Yehosoa toriny ziady azy zay miaraka aminy de tsy manota intsony ary zany ny misy an'izao fanjakana masina zao efa olo efa manaroa arivo ny atao amin'ny fanjakana masina aty Madagasikara nefa ao anatin'izany toerana hoe tsy mahay manota izany tsony mahafinaritra na miainao an'izany azy tena mahafinaritra anjaranao koa mba miditra ho isan'izay mba midiranao ho isan'le tsy manota intsony de tsy ho any amin'ny farimy rehetra hafa fa mba hovonjena amin'izay ianao fa le tsy mpanota ny mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra zay le izay vakitsika re ny tenin'ny apôstôly mbola manamarina an'izany Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahadimy sy ny fahaenina vakitsika zany Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahadimy sy ny fahaenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy misy ota ao aminy zay rehetra olona miaraka amin'ny Yehosoa zany natao batisa tao amin'ny Yehosoa de tsy mahay manota intsony mbola azavaina amintsika indray moa le resaka batisa rehefa fampianarana manaraka ahoana zany ny ataonao mba hovonjeny ianao zay rehefa antena manaraka zay izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra tena mano io zany de tsy misy ota ao aminy ianao zany zay milaza fampanota io tsy miaraka aminy ianao satria mbola misy ota ao anatinao amafisany zay teny zao amin'ny andin'ny fahaenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota tena tsy indrina mafy mihitsy hoe raha tena miaraka amin'io Andriamanitra marino ianao de tsy manota zay le hoe Yehosoa no anarana zao toriko aminao zao tena tsy mahay manota zay miaraka aminy garantia 100% raha zanao tsy miditra any amin'ny lanitra ny lanitra aoko nareo tateraka tahaka ny fahateterany rainareo zay any amin'ny lanitra ny lanitra Matthieu 5:48 oe vakitsika kely io zay ten'Andriamanitra tsy maintsy tateraka nefa vao mahazo miditra makany fa zay mitadalain'olona ianao lalàna nge zany le tompotrano any nge ny teny ty teny ty ny teny le tompotrano de zao hoe tateraka vao mahazo miditra ty tsy mahay manota intsony dikan'izay tsy mahay manao ratsitsony dikan'izay de no tsara rio Matthieu 5:48 koa am'izany aoko tateraka ianareo toy ny fataterany rainareo zay ny an-danitra izany hoe le tompotrano eny an-danitra de miteny fa
tanteraka vao mahazo miditra ty amiko aty, tsy maintsy tanteraka nareo vao mahazo maka aty, ka izy ny tompotrano normal izy mametraka ny fepetra hoe tanteraka vao mahazo makany, ko masina ny izy. Ny fahamasinany dia tsy lotono zay olombelona kely io. Ianao raha lazay ny fakakana ny solitra kina moa raha iny ianao rehefa tsy anaraka ny teny ianao fa atsipiny amiela ianao e. Zay natonga an'izao tenin'Andriamanitra zao hoe tsy maintsy tanteraka, tsy mahay manota intsony ny dikan'izany a, zay ho mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra. Aventsika amin'izay le teo hoe zay ny dikany hoe tanteraka, tsy mahay manao ratsy intsony, tsy mahay manota intsony. De noho amin'izay ny teniny Jaona voalohany 3:5 ary ny 6. Ino inge? Ary fantatrareo fa izy no aseho anezitra ny ota ary tsy misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, tena conforme amin'ny qualité-ny tenin'Andriamanitra teo. Zany hoe mifanaraka tsara mihitsy le ny tenin'Andriamanitra teo hoe mila tanteraka ianareo, ary ny toe tanteraka dia tsy manao ratsy intsony. De inona antony? Fa izay rehetra manota, ianareo ny milaza fa mpanota io zany. Ary mpanota anao hatramin'izay, dia zao ny tenin'Andriamanitra, tsy nahita n'io Andriamanitra marina ianao ary tsy mahalala anazy ianao. Zavatra hafa miaraka aminao io. Ho Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny devoly io ary entina mamitaka anao. Zanao zany mieritreritra fa zay ny tenin'Andriamanitra marina zay. Dao jerevantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny ezety hoe tena tsy manota marina ve? Dao jerevantsika ny 5:7. Jaona voalohany 7:5. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Anao zany. Niza ny zany nateraka io Andriamanitra io ny tena marina dia tsy manota intsony izy. Izay ny tsy mahaizany io ny tomponao io. Io Jésus Jizasy izy, Jesosy Jesonao io satria mpanota le anao. Dia tsy izy io ny dikan'izany. Satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ilay voany resahana eo a dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny fanahy masina. Mipetraka ao anatiny le fanahy masina, satria ny fanahy masina dia tenin'Andriamanitra ihany koa zany. Dia tsy mahay manota izy. Ianao zany matoa manota zany sady tsisy fanahy masina ao no afo io Andriamanitra tomponao io, dia mbola hiaraka aminy ihany ve ianao? Fa Andriamanitra nika sady tsy miaraka amin'ny mpanota, tsy mihaino ny mpanota fa tsy hipireny amin'ny elana ianao e. Niaza mba maty ianao dia lazaiko anao, niaza mba maty ianao fa direkta any amin'ny elo anao. Manoro hevitra anao ny ambasa diokany Iosoa, tena miverenao amin'ny Iosoa. Ampy zay. Verena amin'ny Iosoa. Zay ny teniko androany a, amaranako anazy dia ny Jaona voalohany 5:7-10. Jaona voalohany 5:7-10, vaikitsika amin'ny aran'ny Iosoa 17. Tsy dinika 17 na 18. 18 azafady. Jaona voalohany 5:18. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Raha vao nateraka Andriamanitra ianao zany dia tsy manota ny dika. Zay le olona natao batsy atao amin'ny Iosoa. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika zay koa le ratsy. Raha vao misy olona zany tafaraka amin'ny Iosoa ka vita batiso amin'ny Iosoa, dia hatrany dia tsy azo ny devoly kasiana intsony zany olona zany a, fa hatrany dia olona madio jusqu'à la fin. Marabatapitry ny fofonay, madio izy. Ato amin'ny Iosoa ihany ny garantie 100% zany. Zay no mahatonga ny ziady aminy antso anao hoe manatona ny Iosoa. Ary andao atao batisa ty amin'ny Iosoa dia afaka anao a, ho afaka amin'ny fahotananao. Ary zay ny amaranako ny teniko zany a, hoe miantso anao zany ao batisa mba voasasy anao Jaona voalohany adray asan'ny apôstoly 22:16. Asan'ny apôstoly 22:16. Asan'ny apôstoly 22:16. Rahantsika vakina amin'ny anaran'ny Iosoa izy a, zao ny voalaza ato. Ianao zao no atsona amin'ity teny ity. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao ao? Ianao zao ny resahana amin'izany. Mitsangana dia miantso ny anaran'ny Iosoa. Zany hoe miantso ny anarany. Dia inona no ataonao? Ary aoka atao batisa ianao a, ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Takina aminao mihitsy le baptême ny batisa zany. Avy ianao atao batisa. Dia ozy le malagasy eto hoe ahoana zany zay fa zay tsisy batisa intsony eto. Dia mandehana ny ampitan-dranomasina fa zao nisy batisany, ary any misesisesy be ny batisany. Manenjika any nareo taraiko. Rehefa teo vonjena dia zay samy manavitra ny tenany io. Mandofy rekeny makany ampitan-dranomasina ianao. Teto le batisa tsy ndrarainao. Dia makany ampitan-dranomasina ny batisa. Dia zay ny izy. Ka zay le ten'Andriamanitra hoe mitsangana. Ianao io zany. Mitsangana ianao. Miantso ny anarany. Ary aoka atao batisa ianao sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Didiry ianao tsy maintsy atao batisa. Araka le teny hoe zay mihitsy atao batisa no vonjena. Dia tsy maintsy atao batisa ianao zany dikan'izay. Dia le batisa atao amin'ny Iosoa. Zao ataony ziady azy ao. Zany hoe didiry ianao tsy maintsy manatona amin'izay ianao a.
satria izy ady arery manao batisa atao amin'ny Yehosoa ary tsy misy efa-tsy izy rery any atria izy rery any azo antoka any amin'ny fahamasihany fa zava-be aloha zay ny lohalarana zay mba tsy siny zahatra manahirana ntsony satria le batisa mantsy andresana fanahy masina ka le fanahy masina atao amiko daholo zay vao makany aminao lalàna ihany koa za mbola ampianariko anao hoe maninona tsy maintsy iady manao batisa satria le fanahy masina atao amiko fa tsy aizany makany zay vao makany aminao any atao amiko izy makany aminao raha tsy zany hoe za mampianatra an'izao hoe tsy mahay manoteny-tsoa zao ny toerana misy an'izany dia hipetrahan'ny fanahy masina ary sy ady ihany mampianatra anao an'izany zay ny teniko fa eo tsika aloha anaraka ny fanontaniana indray raha misy fanontaniana hoe zay ny atao hoe Yehosoa tsy mahay manoteny tsony zay miaraka aminy zany noho ny tilikambo mboabelo izy dia nikorohany fiteny dia lasa samy manana ny fitenin'ny olona dia zay nampiovan'ilay anarana fa samy miantso amin'ny fiteny avy ny olona ahoana ny makasika izay tompoko dia zao ny valiny ny makasika an'izay dia zao tsy marina satria ny tilikambo mboabelo efa tany aloha be tany fa mba hapetrako aminao ny fanontaniana ngamony zao tsy mbola mitilikandro mboabelo zao zao valantsika zao nge mbola anatin'ny tilikambo babely manina nefa ny anaran'ny Barack Obama tsy miova fa président Barack Obama haitsika foana miantso président amérikana hoe Barack Obama président français zao dia misy hoe François Hollande teo haitsika tsara miantso François Hollande na mpanao gazetintsika malagasy hoe miantso an'izany haitsika tsara miantso hoe Benyamin Netanyahu zay premier ministre israéliana haitsika miteny azany entsika amin'ny vaovao mandeha zany ny président français François Hollande haitsika manonona an'izany haitsika miantso hoe Joe Biden haitsika manonona an'izany maninona laza anao fa rehefa miantso Yehosoa dia tsy hoe miantso an'izany zany atao hoe fialana fotsiny ny amintsy ary ny fahamarinana tsy azo ovaina io anarana io zao mantsy ny lalàna amoaka lalàna aminareo za asan'ny apôstôly 4:12 tsy misy zahatra azo atao mihitsiny fa ny lalàna dia tokany io anarana io dia tsy azo ompina io tsy azo misorana asan'ny apôstôly 4:12 zao dia tsy azo ovaina io anarana io ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra no menan'ny olona zay azaontsika famonjeny ny anarana zany tokana dia Yehosoa ary zao ny maha Yehosoa anazy io rery mahafaka amin'ny fahotana ka raha tenanao hoe ka iny hoe koronina fiteny dia zao hoe lasa Jesosy le izy dia tsy afaka amin'ny fahotana dia Petrao ihany rehefa tsy teo afaka amin'ny fahotana na tena io ka ny koronina fiteny dia niovatra an'izao dia meko ny résultat zay niantso Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasa tsisy afaka amin'ny fahotana dia Petrao ihany fa ho any amin'ny elange mpanoty dia amin'izay hevitra zay adalalana ianao ka ny motifetinao zany mampanipy anao any amin'ny elo dia adalala anao retazona an'izany mazany ama zay teniko zay dia fanontaniana anankiray indray ahoana ny makasika an'ilay isiantsika ny 2:7 tompo fa Yehosoa no voalaza ao fa tsy Yehosoa ny anaran'ny Yehosoa raha miantso Yehosoa ianao dia tsy afaka amin'ny fahotana ale Yehosoa no lasa Yehosoa ny lalàna dia miteny fa ny amin'ny tenin'ny Isaiah no momba ny Yehosoa raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5 firy izy iny Jaona 5:44 sa 43 oe vakitsika irato aloha hoe aiza le misy anazy ao amin'ny bokin'ny Jaona 5 tsy maintsy miverina kely ato mba no atsara kely amin'ilay Jaona 5:45 ingamba le izy nake vakitsika kely ny bokin'ny Jaona Jaona 5 5 any amin'ny tenin'ny Mose no ijerevana ny anarana fa tsy any amin'ny tenin'ny Isaia zay ny tsy mampety an'io fa reny bokin'ny Isaia reny zany efa transformation daholo ny hita anatin'ireny fa rehefa ny tenin'ny Mose dia iny moa dia nanao mankany amin'ny Isaia Jaona 5:45 azafady Jaona 5:45 aza ataonareo fa izao no miapanga anareo any amin'ny ray misy ny mpiapanga anareo dia Mose zetrika totantsy amin'ny ambony ato zany 46 Jaona 5:46 azafady indrindra fa raha mba nino any Mose anareo dia mino ahy satria nanoratra ny laza izy i Mose no nytenen'ny Yehosoa direkta hoe izy nanoratra ny momba ahy ka raha vao nanoratra ny momba ahy zany Mose ny anarany zany no any mijerevony tekasy fa tsy any amin'ny Isaia zany zatra zafikely mbola lavitra be taty ka raha mbola hoe amanjato ny lavitra be Mose tany amin'ny taona -1500 ano any Isaia taty hatramin'ny taona -600 aty
sivanjato taona be zao ny alanelana atya misy sivanjato taona ve nao niaka an'le anarana fa ho izy Yahosoa tany Mose no milaza momba de noho zany any amin'ny tenin'ny Mose jerena ka Mose no niantso hoe Yahosoa raha mitenin'ny mpamonjy izy de Yahosoa nanaovany anazy hitantsika zany arikatra amin'ny boky Nomeria ary niainga tamin'izay moa raha ny mpamonjy itsy nefa tonga antsika zany iny am'izay fantahina zay de dirantsika lizy Yahosoa zany de famonjena izy ka nydikany famonjena amin'ny Jiosy dia Yahosoa zay natonga ny anaran'ny hoe Josoa mpamonjy ny dikany ny anaran'izy iny taloha dia Hosea ny anaran'izy iny de donc avakitsika zay tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny baiboly hébreu ny amakitsika anazy alako tsy nikely fa tsy maintsy miditra atsika fa aleotsika ny famonjena zany ny dikan'ny famonjena amin'ny teny hébreu jerevantsika ty Yahosoa de famonjena ho an'ny olona rehetra izy zany zay na atao hoe Yahosoa Andriamanitra ihany famonjena de andao raha vakitsika zay atao amin'ny bokyny Nomeria 13:16 moa izy iny Nomeria 13:16 Nomeria 13:16 tsy maintsy atsika no mijery an'izay zany zay amin'ny baiboly hébreu zany de vakitsika ity teny hébreu ty io teny hébreu zao le ato amin'ny agositsika ato de tia ny translittération io zany de efa avoakatsika eto avetrany avakiko eto amin'ny translittération zay onzy mijery Eleshmot Hanashim Asher Shalak Moshe Latur et Harej Vaikra Moshe Loshea Binun Yahosoa ka Yahosoa moa zany Yahosoa ny tena marina rehefa fotoana ny anaran'izy io rikatra amin'ny momany Yahosoa izy moa zany tsy mitondra anarany dada Yava Yahosoa dia natao hoe Yahosoa no anarany de vakitsika indray ny famakinan'io ato amin'ny teny anglisy These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. And Moshe called Hosea the son of Nun Yahosoa. Ato moa zany ataony hoe Yahosoa. Fa Yahosoa le izy de zay natao le anarany hoe Josoa. Yahosoa le izy. Ka ny anaranany Hosea taloha zany zay dikany ty hoe and Moshe called Hosea the son of Nun Yahosoa. Ny anaran'ity Josoa ty zany Yahosoa taloha de Hosea no anarany ka nydika zay Hosea zay de famonjena mihitsy ny dikan'io amin'ny teny hébreu ary lay famonjena zay nefany de nadikany izy moa ty izy ty Yahosoa io ny dikany amin'ny teny hébreu Yahosoa de nadikany dadabe Mose hoe Yahosoa ary io Yahosoa io no natony malagasy hoe Josoa ary amin'ny frantsay hoe Josué ary amin'ny anglisy hoe Josoa ohatraohatra tsy mnaovany anglisy azy Josoa zay ny amin'ny teny anglisy zany de io zany no antsony hoe Yahosoa ny ino iovadia lasa hoe Josoa zay ka ny famonjena zany de fanomeny dadabe Mose io le teny hoe dadabe Mose nanoratra ny momba io Yahosoa io ny tinyteneniny am'izay ka io Yahosoa io natao hoe famonjena de Yahosoa nefany aveko tadiditsika tsara io no retsika hiditra ato amin'ny tenin'ny Yahosoa hoe za de mitondra ny anarany ray ane vakitsika tsara zay John 17:11 John 17:11 vakitsika indray ty John 17:11 John 17:11 lay teny hébreu te de tena hébreu tranainy iny nosoratan'ny Bible masoretika zany Sefer Torah masoretika antiko tenenina zany hoe avy any amin'ny teny hébreu tranainy hébreu tranainy nanoratra an'izy zany de efa nanomboka teny amin'ny taona 800 tany ihany moa zany raha ohatra ny kakarona de efa trano zareo nefa nanomboka nafantatra famarihana de atao hébreu tranainy ny anarana de novovainjareo moa taty aoriana le izy mbola fampianarana manokana mbola ampianarako anareo iny fa efa levako ny amin'le fanontaniana John 17:11 ary tsy eto amin'izao tontolo zao ihany intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao ary zao mankany aminao ray masina terizy ireo mianaranao zay nomenao ahy mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny marentsika terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy nomena an'ity zanak'Andriamanitra ity zany anaran'ny ray mitondra ny anaran'ny ray izy zany dikan'izay de andao raha jerevantsika indray ny anaran'ny ray araka an'izay voasoratra ato amin'ity boky hébreu ty ihany ao amin'ny Sefer Torah ny atao hoe Sefer Torah zany de ny boky hébreu tranainy zay misy ny tenin'ny
jiosy ny tenin'ny Mose, ny lalàna Mose sy maro samihafa zany. De vakintsika araka ny bokin'ny Exodosy ny hoe Shemot chapitre 15 verset 2 et 3. Shemot chapitre 15, eto zany atantsika anaran'ny dada Yahva eto anaran'ny dada Yahva. Ity le teniny amin'ny teny hébreu. De ity phrase ity no jerevantsika io natokany inisanasika ny teboka maintimainty iny. De ia moa ny anaran'izy io zany ny fiteneny azy ia. Ny famakinan'io zany de hoe ia araka ny hébreu zany. Raha mahita an'iny forme io zany nareo de ia ny famakinan'io zay zareo hébreu. Efa noeko teo iny le izy averiko indray mandeha tsy nahita ny famaky an'le iode c de ia. Iode c io, iode de he ia famaky an'izy io. De iverenantsika am'izay le izy zao ny dikan'io famaky an'ity zany. Azy vzimrat ia va eli lishwa zeheri van veu elohe avi varum menu. De ny dikan'izany amin'ny teny anglisy io teny jiosy io de zao. Yeah is my strength and song and he's become my salvation. He's my El and I will prepare him an habitation my favors. Zany hoe zao ny dikan'izany yeah is my strength. Any ny heriko zany sy ny hirahirako de ia. Ka ia moa zany ny fiantsorana azy amintsika amina hoe hallelujah. Zany hoe voninahitra n'Andriamanitra ia. Ka ny anaran'ny dada Yahva zany de misy anarana hoe ia ao aminy ao. Ray zay. De vakitsika ndray amin'ny 15 amin'ny baiboly hébreu ndray aloha amin'ny Sefer Torah hébreu iva ishmishama iva shmo. Ka eto ndray moa zany de tsika le efa nahitany forme iva Yahva io. Io zao le forme Yahva ty ias ty io misy hasy eo ny azy moa zany novany hoe zavatra hafa ny aty fa tsika tsy izay ndrety hafa nanoratiny aty de tsy mety io. Iny efa nisy transformation ny ataon'ny katolika romanina sy ny hafa de niova mihitsy ny izy zany de tsy mety lizy. De ato izy io zao le forme ia iode he de ve de he mbola ampianariko atsika io fa nohony am'le fantena ao de mihitsy tsika eto zany. De zay no mahatonga ny hoe Yahva ny anaran'ity satria iode sy le voalohany teo le hitantsika sary ty. Eto misy teo ty. Ny famaky an'ity forme ty io izy io io farany asesiny à gauche ambony io ny famaky an'io de ia hitantsika ty izy ty azy ivy zimraty ia famaky anazy i zany io. Ka rehefa ia ny famaky anazy vaty ato. Ka rehefa ia ny famaky anazy de ny famaky an'ity koa zany dikan'izay de zay mahatonga ny hoe ia va. Ato amin'ny anazy tsy nivakiny le ia fa nataony hoe i apostrophe de hesy va satria misy manovanova io de tsy napetrany ntsony le marina de raha vao manovany hoe ievana eovana salam zany de tande tsisy afaka amin'ny fahotana. Fa ny famaky an'ity zany araka ny tena anarany hébreu de Yahva izy io Yahva. De vakitsika am'izay ato 15:3 ato moa navadiky ny ave ndray satria le katolika nanoratra anazy de lasa ohatran'izany. Yahva izy man of war. Yahva izy Yahva his name. Zany hoe ty iode hasaviasy ty zany Yahva ny anaran'izy io zay. Ka teny hébreu moa izy io le hébreu iode he vava he fa novaovain'le le olona taty orina le original de lasa nivadika le izy ka raha vao nivadika io de tsisy afaka amin'ny fahotana ntsony. Zay ny repera farany aminareo aiza le anarana mahafaka amin'ny fahotana de zao toriny zay ady azy ao izy ny akoatran'izany tsisy afaka amin'ny fahotana nareo. De ny anaran'le Andriamanitra ray zany de Yahva. De jerevantsika fotsiny moa le ty ia eto ambony ty hoe ty moko tsy afaka novainy ty ia io le ia io zany. Ka raha ihany ana ny famakiny ty iode sy ty ia ny famaky anazy de mazava azy fa Yahva zany le makato. Jerevantsika am'izay nge le ato hoe io le Yahva io. Ty le Yahva ato zany iode sy de ty le Yahva hitatsika io Yahva. Ny fanoratana ny famakinany ty ihany ty zany ty soratra ty io ambony io zany ambony agosy de ny amban'le ambony agosy io zao le Yahva de ty koa izy ty Yahva ty ambony ty de io izy Yahva mifanoratana azy.
le voalohany ia de le faharoa va zay no mahatonga izy iava ty le voalohany zao hitantsika io a de misy tohiny de le tohiny efa nysoratany hoe va nefa le voalohany nivakiny hoe ia de zay no mahiavary io de zay na raha ny andriamanitra re zany ia iava io izy io ia iava io le ia de iava ao ambany de mitondra ny anaran'ray le zanak'andriamanitra re nivakitsika teo mitondra ny anaran'ray izy io hoe ray masina io ray masina hoe terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao a de mitondra ny anaran'ray hoe ia izy zany dikan'izay zay ny anaran'le zanak'andriamanitra marina zany hoe mitondra ny anaran'ray izy hoe de hoe ia de iny ia iny am'izay a no alefatsika rika hatramin'lay iny io le osia teo de zay moa le numérie 13-16 izy teo a numérie 13-16 afindra atsika makaty am'izay le anarana zany hoe manao complémentaire nanarana antsika zany a de apetrakytsika eto le ito le izy io le Yoshua io le Joshua zany io de ampidiriny eo am'le Yoshua io fotsiny naran'ny le zanak'andriamanitra io misy zao raha miteny jiosy io le io farandrilo izy amiteny jiosy de ampidiriny eo zany anaran'ray a de mamoaka ny hoe Yahoshua zay natonga anazy nataony ziady a foana hoe Yahoshua satria mitondra ny anaran'ray izy a ka le io zany ia de miampy an'le Yoshua de lasa hoe Yahoshua zany hoe soratako eto zany izy hoanareo zay mijery amy tele a aveto kely fotsiny a mbola iverenatsika moa izy io fa nohony am'le fantenefana andeha de sy maintsy mamaly ziady a de zao le izy zany a fafatsika kely tya ia naran'ray hitatsika teo ataotsika fotsifotsy ia no anaran'ray a de Yoshua ny anaran'le Joshua de ty le lasa Joshua ty amy baibolinareo any de ia no Yoshua ia no mpamonjy satria Yoshua mpamonjy ia naran'ray a Yoshua mpamonjy zany hoe ia no mpamonjy ny dikan'izao de io no namoaka ny hoe ia de mitambatra ho sho io le anaran'le zanak'andriamanitra zao atsoko foana zao hoe Yahoshua ary zay ny antson'io anaran'io a afaka ny fahotana daholo mariko fa anarana tsy tetea tany io fa anarana tany amy lantsilanty io fa nampidiriny aty aminareo zay de io Yahoshua io narany mpamonjy a ary zay miaraka aminy a afaka tamin'ny famonjeny zay zany valy teny menan'le olona tarikatra hoe Isaia 52:7 milaza fa Isoa no voalaza eo fa tsy Yahoshua de mazava be fa ny anaran'ny Yahoshua mihitsiny a no izy ary io Isoa io tsy mahafaka ny fahotana io na ohatsono azy atsova nge de tsika raha afaka ny fahotana zany ianao hoe forme abréviation daholo nge reny ataon'ny mpaminandry ely fa tsy io le izy de ozy ndray ianao hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana rehefa mino fa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana izy de zay no zava-dehibe de be dehibe ny afaka miteny nifantsika tany azy fijaliana ty jiolahatelo ny teo de mety ekely ao zany tena kaiky aty koa fa izy satria telo no nifantsika teo ilaina le anarana satria mety tsy loaka taty am'lefa na io atao amy gauche na atao amy droite tsy manana anarana koa io zany tsy mampety an'izany hevitra anao zany telo nge ny araha nifantsika te ary be dehibe io lefa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana ka diso zany hevitra anao zany ary fomba ny jiosy fomba ny romanina no mamantsika olo amin'ny azy fijaliana ka firy zay ole nifantsina teo zay efa nilaza izy fa zay mahafaka ny fahotana ihany no izy satria zao ny teneniny aza manota intsony ka zena tsy misy miteny mihitsy ato hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana ka le izy ary le ninonareo iza le ninonareo fa zay ninonareo hatram'izay tsy nafaka ny fahotana de tsy izy izy zany fa zay nino ny Yahoshua kosany a afaka ny fahotana tsy manota intsony a zay no izy zay ary zay na feno an'le fepetra ozany hoe tsy ny anarana no zava-dehibe ko manizy miteny hoe atso ny anarana manizy miteny hoe minoany Yahoshua de vonjeno sy ny ankonanao aona izy nyteny andray tsy marona zany teninao zany a oke tsika jera zay tezy hoe minoany Yahoshua iza moa izy iny asan'ny apôstoly 16 firme zay zao zay atsika kely vetivety kely izy a asan'ny apôstoly 16:30
31 32 zay rehefa am'izay asiny ahoana izy nyteny an'ity teny ity koa na zany hoe tsy important ny anarana zany na te hoe rediredina daly zany e mialatsiny koa zany fitenena fa marina mihitsy le teny hoe ten'andriamanitra ve miteny anao hoe minoa ny Jehosoa de vonjenao sy ny ankoanao lenao milaza hoe tsy important zany ho an'le olona mipetraka an'izany zany de manitsy ady hoe aza manao an'izany fisainana zany fa tena tsy mety tena lasa rediredina ianao asan'ny apôstôly atoko enina amby folo 30 asan'ny apôstôly 16:30 ary rehefa nentiny voaka izy ro lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjenao inona zany ataoko mba hovonjenao de hoy izy ro lahy taminy minoa de tsy nasiana anarana raha mieritreritrnareo eto misy anarana minoa ny Jehosoa tombo de vonjeny ianao sy ny ankonanao rehefa tsy miantso an'io anarana io zany ianao de tsy voavonjy zany ianao zany hoe mbola firazina de volona nao ny teny teo hoe rehefa mino de zay de ampy zay manohitra ny tenin'ny Jehosoa zany atreto nitsindrina mihitsy ny mientsoa ny anarana ianao ilain'io anarana io zany zany anarana zany itoriana famelan-kelo ka tsy misy anarana hafa fa tsy izy ihany Jehosoa no anarana tsy maintsy antsoina io Jehosoa io vao mety important le anarana dikan'izay profon'izany asan'ny apôstôly 22:16 rehefa ntsika ndreny asan'ny apôstôly 22:16 asan'ny apôstôly 22 de ny 16 vakitsika aminaran'i Jehosoa ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana miantsoa ny anarany idinao zany antsoan'le anarana koa anao milaza fa tsy important le anarana anao fa fampianarana diso zany aza manao an'izany fa tena tsy mety ho any zay manao an'izay fihevitra zay andray de John 19:19 nosoratany Platona amin'ny teny grika sy romana le anarana teo amin'ny azy fijaliana aza mandaingy ny anarana de tsy niova fa le frazy no niova ohatra ity no Jehosoa mpanjakan'ny jiosy de Jehosoa tsy miova raha amiteny frantsais le roi des juifs raha amiteny anglais izy hoe Jehosoa the king of Israel juif ohatran'izay zay ny voalazany famarina raha atao amin'ny teny hebreu misy zaho tsy mahay tsy andika an'izany koa ny tena marina raha ohatra ny tsady raha karoako sy haiko mikaroko an'izay fa za tsy mahay tady anao teny hoe prapapa tsy miditra am'izany koa za fa raikariko anay haiko io zay le zay kanefa tsy any amin'ny teny hebreu sy ny grika ny ilaina fa za ro eksy amin'ny teny anakolo de telo zay raha malagasy hoe ty ny mpanjakan'ny jiosy Jehosoa mpanjakan'ny jiosy amin'ny teny frantsay Jehosoa roi des juifs amin'ny teny anglisy Jehosoa king of Jews Jew satria zay ny narany amin'ny anglais Jew ka rehefa amiteny amintsika am'izany de zao ny anarana anao propre raha tsy niova fa tsisy nyteny hoe ary de niova ny anarana doke vakitsika ny John 19:19 ao je rehefa tsika ndray zany rediredy be zany niovatra any amin'ny anarana no vakitsika ity John 19:19 antsinatsika rehetra le tokantrano hoe aza manao eritreritra ohatran'izany fa zany any angely mahavoanareo lasa mitsipy any amielo am'zatra tsy aminatiny ary Pilato nanoratra John 19:19 ary Pilato nanoratra anarana ka ary Pilato nanoratra anarana ka napetiny teo amin'ny azy fijaliana ary zao ny voasoratra teo Jehosoa avy a Nazareta mpanjakan'ny jiosy iny moa 19 iny ao de toizatsika le izy John 19 roapolo ary zany anarana zany de novakiny jiosy maro fa akaiky ny tanàna ny tany zay nanomboana ny Jehosoa tamin'ny azy fijaliana ary voasoratra tamin'ny teny hebreu sy romana sy grika zany tsy ny anarana le nisoratana tamin'ny teny romana sy grika fa mba mieritrereta ny anarana ake tsy miova mihitsiny ohatra atsika zao mahita tsara ny anarana hoe filompena malagasy dia nandeha tary lasany France ny filoam-pirenena malagasy dia ny filoam-pirenena Andry Rajoelina de lasany France ohatra zany atao ry amin'ny teny frantsais zay le président Andry Rajoelina est parti en France zay raha ataotsika amin'ny teny masina de samy manana zay itiako tenenina zany ny anarana tsy iova zany noviny satria non propre iny ny anarana non propre de tsy azo ovaina mihitsiny noviny fahadalàna zay manova an'izany ina zany ekivalany anarana Jehosoa anao amin'ny teny hebreu nga misy ekivalany anarana ka ataony hoe Jesosy
izy amin'azy fa ny ekivalany ahosoa de jesosy amy teny grika ena amy teny hébreu asa metalatala ianao ny tehiteniteny foana ohatran'izany ary ny teniteny foana ny herôda ve nao rahanao raha ataontsika hoe nanao foana tokoa ary zany herôda izy amlaza fa herôda de afaka anaovana arany ahosoa tampotampoka hoe aovay jesu ty na ovay hoaniny ty ary ny fitapitapesany herôda ve ny de ho arahanao hoe herôda zay mpanota lasa tsisy lavana anazy iny a zay namona anazy iny a iny ve ny de ho arahanao zany nge no maharatsy sainanao tena mariny teniny herôda zany no arahanao le tenin'le olona namona anazy zany no arahanao olona mpamantsika ny ahosoa amin'ny azy fijaliana ve ny arahanao ianao nge zany de volona amin'ny hevitra zany de voly mitovy amin'ny herôda ianao satria nyrediredina dalana ataony herôda ve nany de arahanao kosa ny ary zay ny fanazavana hoe adalany zany fa ny olona ve tsy gaga hoe ahoana moa zany anaran'ity olona ty novainao ahosoa mpanjaka ny jiosy ny azovana amy teny many le mpanjaka ny jiosy novavaina fa ny ahosoa tsy ova novinovina io ka ataonao hoe inona non propre amin'olona io a tsy azonao ovaina io fa raha miovy de efa zatra efa tsisy trony dika zany le teneninao io ary raha ohatra ny hoe ka novainy herôda de vomainge mpandebreby mpandrabirabo sy mpanambany herôda de herôda mpanambany ve zany no arahanao fa raha ianao nge mba misy anarana ka ovainy olona anaranao tezitra nge anao de herôda efa nanamansika anazy taony azy fijaliana ve ny de ho arahanao mba mieritrereta ny dikan'izany ny olona namono anazy ve ny de ho arahanao mieritrereta zay apocalypsie 19:13 ary ahoana le hoe mbola omena anarana vaovao lay zanak'andriamanitra io Yahosoa io ve le izy tsia la Yahosoa de nomeny anareo ty an-tany izy raha mbola anana anarana izy a any amy bokyny Jeremia any jerevantsika azy ity ny anarany any Yahosoa famarinantsika zay mandritra ndreo nge vaitsika zay teny eo amy Jeremia zay Jeremia 23 no vakiko 4 minitra ny izy de diso a ary izao ny anarana nanona azy iava famarinantsika zay mihitsy ny izy Jeremia 23 6 Jeremia 23:6 ny jerevantsika vaketsika manomboka amy 5 Jeremia 23 5 de ny 6 vaketsika ino avy ny andro iavazy ananganako ratsana marina ho any Davida ka njaka izy sady hoendry ary anao fihetsahana sy famarihana amin'ny tany io zany le tonga ary amin'ny fanjakana fotoana io amin'ny andro no amonjenany Joda sy andrian'ny Israely fa izay fa amizao Israely tsy mandry ary zao lo anarany zay anonona anazy iava famarinantsika io le tenenina rikatra amin'ny bokyny apokalypsy io raha tsy hainareo iava famarinantsika ary tsisy may io fa ary tsy azo adika io fa dada iava satria tsisy mpaminany nanonona an'io fa ny teny fotsiny mpaminany Jeremia hoe iava famarinantsika iny anarany a de tsisy miditra lalina am'izany tsika fa ivoaka io anarany io fa leo izy tenany am'izay ny amokany io zay hoe tsisy mahalafatsy izy a ka rehefa antendry tsisy mahalafatsy izy de tsy mila miteny akoatran'izay tsika fa mbola ivoaka io anarany io miandry anazy ho tonga fa ny am'izao zany a ny anarany etsotsika anazy a de Yahosoa famonjena ia no famonjena de zay natoko hoe ia famonjena Yahosoa ny dikan'izay ia no famonjena hoe dada iavany mpamonjy ny dikany famonjena hotsika zay natonga ny hoe ia famonjena fa am'izany ny anarandray natao hoe ia famarinana ia famarinantsika de iny ny anonany an'izay a de aloha iandry anazy zay fa ny anarany am'izao Yahosoa de mijanona eo tsika zany zay le dika le hoe tsisy mahafantatra fa tsy ny anarany vaketsika ile apocalypse 19:13 a apocalypse 19:13 apocalypse 19:13 za zao afaka manome an'io anarany io fa rehefa namoaka teny hoe tsisy mahay afa-tsy izy a de aleo tsy manao aventure zay tsy azo atao mihitsy raha vao niteny izy hoe tsisy mahay afa-tsy izy de tsisy mahazo manao aventure mamoaka an'io satria mety zavatra hafa mihitsy no teneniny eo fa mitovitovy amin'io nefa ny équivalenceny ka tsy azonao atao miditra am'izay satria misy fiteneny amy lanitry tany fa tsy mitovy amy teny jiosy zany ary miakanjo mbola misy toyny ty fa tsy 13 13
Apokalipsia 19:16 no izy fa tsy 13. Ary manana anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ile 19:13 moa tsisy mafana. 19:12 le izy. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany izy dia mamaha, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Manana anarana izy zao. Manana anarana voasoratra anazy manokana. Ary anarana efa ho avy etỳ manana anarana izy. Zay. Ka izay no tonga amin'ny teny hoe ny anarany Yehoshua ny anarany amin'izao dia manana anarana. Za zao manana anarana be dia be zany. Tsy ziady azy ihany ny anarako. Misy anarana hafa koa mitohy amin'izay. Fa hatreo aloha menantsika dia ampy zay. Yehoshua koa manana anarana izy. Fa rehefa nomena hoe hatreo ihany menareo dia mijanona ianareo fa aza mitady hevitra ankoatran'izay. Fa rehefa zay dia tany dia miova io teny io manova ny tenin'Andriamanitra dady Evanao dia fay ianao raha vao zay ny ataonao. Tsy azo atao sandry izy ny dikan'izay. Mazava angamba zay le rehetra metraka fanontaniana hoe misy anarana izy fa rehefa tsy mbola nomena anarana dia aza idirana. Manana anarana mihitsy izy. Ohatranazy ao manana. Zay. Fa izy tsy mbola antsika etỳ an-tany ka anaovantsika resaka tsy mandeha amin'izay lomotra izany. Fa rehefa nomena antsika anarana hoe Yehoshua dia iny antsoina azy dia afaka fahotananao dia ampy zay anarany amin'ny manaraka any azy idiranao fa tsy fantatrao zany. Ary tsy tokony hiditra amin'izany anao satria tsy hainao zara tsy miditra amin'izany na dia mahay dia ina moa ny idiranao amin'izany azany. Zay dia miraso antsika fa mifarana indray ny fampianarana rehetrarehetra tamin'ny laharana faefatra antsika zany teo dia hiditra amin'ny laharana fahadimy indray antsika amin'ny manaraka. Zay zany fa dia miraso antsika samy teny Yehoshua misaotra betsaka ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany afaka nenao izay fampianarana izay tsika dia miraso antsika samy teny Yehoshua ariva afaka antsika. Misaotra betsaka Tata Maria Avanao ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka noho ny amin'ny hatsaranao fa nomenao izao hatsarana izao tokoa. Dia ilay fiainana mandrakizay sy ny fitiavana sy ny fahasoavanao ka nay niainao izany teny izany, nay nandray an'izay teny izay, ary nay nizara n'izany teny izany any misy atokantrano mba ho famonjena ny olona. Tena marina mihitsy ny famonjenanao Yehoshua. Efa nomena ny teninao fanavotana ny olona. Efa nozaraina ny teninao ny fiainana mandrakizay ho an'olona. Vonjeo ny tsy mahalala rehetra, avotiny tsy mahafantatra. Efa tonga anao Yehoshua ary tonga izay ady hampafantatra anao. Vonjeo ny tsy mahalala rehetrarehetra mba hitodika aingana. Ho amin'ny fanatonana anao, voninahitra anao mandrakizay Dada Maria avao. Matoka fa maro no tonga saina resy lahatra hitodika ho any aminao. Vonjeo ny dada malala ho ny tsy mahalala. Vonjeo ny maniry, vonjeo ny hafafiana rehetra izay mangetaita ny fahamarinana. Anjaran'izareo indray zao ny famonjena. Misaotra dada malala. Amin'ny anaranao Yehoshua malalanao izany rehetra izany. Misaotra dada Iavao. Halleluia. Amen. Dia miraso antsika samy teny Yehoshua. Mavita izany fampianarana manaraka indray.